ondana ho an'ny commune Nambodilazana ao amin'ny district ny Toamasina faharoa ny lalana ifandraisany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Fa nivoaka ny andihan'ny faha 170 avy eo amin'ny ivitoerana manome fiofanana ho amin'ny fampiasana fitaovam-pamokarana vaventy sy salatsalany ao amin'ny faritry Vakinakaratra. Ireo no sationa ny vaovao-paritra rahantsika izao takariva izao. Araba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soamantsara eto amin'ny fotoana ny vaovao-paritra dia manasa antsika menakavy androy izany hatramin'ny farany. Tapabolana aty aoriana ny dinika santatra izay mitaterahana taionivon'ny distrika 720 dia mbola maro ireo solotenan'ny TVM no manam-baovao ampitaina mahakasika an'izany. Sationan'izany ny tany farafangana Antsoy, Vondrozo ary Ambanja. Ho rahantsika ny fanadihadiana. Navitsika ny mpizaitra nandray anjara tamin'ny fanolorana ireo sosokevitra miainga avy ety fotony. Ny zara vao mera efatra moa ny mpizaitra. Nafana ny dady hevitra teo amin'ny amnistia ny lalam-pifidianana, teo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy ary ny kultura dia mivoitra ny hoe mivangongo amin'ny kapitaly loatra ny fahefana hanika verzony aty fotony, tsy mipaka amin'ny vahoaka aty fotony ny tombontsoa eo amin'ny hareny zavaboary marobe misy aty an-toerana toy ny safira, ny volamena, ny arenan-dranomasina sy antety. Takin'ireo mpizaika koa ny fialan'ireo membre ny HCT. Raha fitinina dia ny État fédéré no tena taken'ny mpizaika teto Ambanja. 10 isan'andro no mpizaika raha 200 no nokendrena hanatrika ny dinika santatra. Miatrika ireo fotoana rehetra moa ny ray aman-dreny mijoro sy ny iraka manokana avy any Ifolibe. Tanteraka soamantsara ny dinika santatra taty amin'ny faritra Sofia. Nafotaka ny ady hevitra izay nandraisan'ireo akolafikery maro anjara. Lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana, ny fampihavanam-pirenena sy ny famitsorakeloka, fanomezanaina ny lafiny ara-toe-karena sy sosialy ary kultoraly. Amin'ny alalan'izany dinika santatra zany no angalana zany hevitra tsirairay zany malalaka fanelan-kevitra. Ary ny hevitra ny be sy maro ny fikambanany tsirairay na politika izy, na fikambanany sosialy izy, na fivavahana izy, na kristiana na tsy kristiana. Ny hevitra olo hoe zany no alainy mikasika ny lohateny maromaro izany fanorena ny ho an'ny 4e république izany fanatsarana ny fitezamita ahafahana mametraka ny référendum sy ny fifidianana izay ho avy rehetra. Agnatin'izany koa ny fampihavana amin'ny firenena sy ny fampisorakeviko na réconciliation nationale sy ny amnistie. Ary tratra ny tanjona satria tanteraka soamantsara ny dinika santatra hoy ny tompony andraikitra. Ny dinika santatra eo ankolaka na mivantana izany. Totosa soamantsara ny dinika santatra teto Vondrozo na dia teo azany fiatona ora vitsivitsy fa niravina ihany zany. Vao tonga teto ny iraka avy any Antananarivo dia nampanangana ny ray aman-dreny mijoro ka lany filoha pitarika izany Andriamatoa Zafimahady Marsial ary avy eo napitraka koa komity mpikarakara ity dinika santatra ity ka mpandrindra izany Andriamatoa Rabotovelson Fidele. Ny alakamisy 20 Jolay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny dinika santatra teto amin'ny tranopokon'olona no nanaovana izany. Nampafantarana teto ireo ray aman-dreny mijoro sy ireo mpikambana ao amin'ny komity mpikarakara. Taorian'ny kabary fanokafana dia niroso tamin'ny fanazavana ny zavatra tao mandritra ny 2 andro. Ny tolakandro ny alakamisy niroso avy hatrany tamin'ny asambomera izay nizarana ireo mpizaika ho komisiona efatra nandinika ireo lohahevitra. Mbola nitoy ny maraina ny zoma izany ka samy navita ny anjara ny avy ireo komisiona efatra. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny arivariva ny zoma. Tamin'izany no nanolorana ireo olona isolotena ny distrika ny Vondrozo amin'ny fionam-be pirenena amin'ny fotoana izay anaovana izany.
teto amin'ny collège luthériana no nandaterana ny dinika santatra ho an'ny distrika ny farafangana mpandray anjara 570 no niara-ny kaondo tao nandritry ny atelona raha fitinina dia azo ambara fa tao anatin'ny ampo-pirenena sy fitiava-tanindrazana tanteraka no nanentana ireo mpizaika any ka nafana hatrany ny ady hevitra na tany amin'ny asambomera na tamin'ny fivoriambe ny fikatsana ny so iombonana mba hiadana sy ho finaritra tokoa i Madagasikara ao anatin'ny Repoblika fahefatra. Afa-po ireo mpikarakara na ny avy any Antananarivo na ny avy eto antoerana ka dia fisaorana azy rehetra ireo nataony lehibe ny faritra asimo atizanana teo ampanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny ity dinika santatra ity ary solotena folo isaky ny distrika sisa manamafy ny sosikevitra teto amin'ny fionambe pirenena. Fa nomen'ny UNICEF fampiofanana mikasika ny fampiasana ny radio mba ho fitaovana ho fiarovana ny zon'ny ankizy kosa ireo tanora zandry ny kambana ao amin'ny GRC na ny Jeune Reporter Club avy amin'ny faritra Menabe Analamanga ivakina karatra ary nitanterahana tao Antsirabe izany hetsika izany vao ampitain'ny namana Tarcisius Rairina-Andrasana. Ny tombo ny fahaiza-manao ny ankizy mpanentana ao amin'ny radio tetikasan'ny UNICEF miaro ny zon'ny ankizy antsoina hoe Jeune Reporter Club na GRC. Ny teknika ny fandrafetana fandarana magazine amin'ny radio no niompana ny fampiofanana teto Antsirabe nandritra ny 3 andro. Miainga amin'ny fanadihadiana miendrika resadresaka amin'ny mpiaramonina izany, focus group no ilazana azy, avy eo arafitra antsoratra ny mety hoendriky ny fandarana na hoe script, ny fidirana studio ary ny fanolorana azy ho an'ny mpiaino. Izara groupe na vondrona telo ny mpiofana samy nisafidy aloha hevitra mahakasika ny fiainan'ny tanora ankehitriny izy ireo, ny tanora sy ny filokana, ny tanora sy ny fampiasana ny téléphone portable, ny olana teraka izany sy ny sisa. Avy any amin'ny faritra Menabe, Analamanga sy Vakinankaratra izy reto. Ny iray tamin'izy ireo i Nina, isolotena Madagasikara niatrika ny fivorimben'ny ankizy mpanentana amin'ny radio tatsika Uganda ny volana Jolay teo. Ny raha ny GRC miteny arabo, anglisy, frantsay sy portugais. Tolo-kevitra izy ireo tatsy Afrika ny ampidirana an-tsekoly ny fandaram-pianarana miaro ny vohoka aloha loatra, grossesse précoce, izay manahirana ny fianakaviana afrikana ny miresaka azy ao an-tokantrano. Mila manokana teti-bola iatrehana izany ny gouvernemanta manerana ny Afrika hoy ny tatitra. Nambaran'ny tale Taito Gilbert avy ao amin'ny ministeran'ny serasera fa araroty fa tanoranareo aizan-javatra. Anampy anareo betsaka amin'izany ny fianarana manentana amin'ny radio. Ankizy 300 manerana ny nosy no mpikambana ao amin'ny GRC amin'izao fotoana izao tao anatin'ny 3 taona. Vaovao avy amin'ny faritry Vakinankaratra iny ihany rehefa avy niatrika fiofanana momba ny fifehezan'ireo fitaovam-pamokarana vaventy naharitra iray volana tao amin'ny Sefama ny mpianatra 712 mirahalahy dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Nambaran'ny namana Michel Ratov any amin'ny faritry Vakinankaratra iny fa dia ilainy ny faritra iny tokoa ny manana teknisianina tahaka izao. Warahantsika vetrany ny fanadihadiana. Tsy mifanojo ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatry ny fifehezana ny fampiasana fitaovam-pamokarana vaventy eto amintsika. Olana misakana ny firoborobon'ny famokarana amin'ny endriny matianina io. Miezaka mamatsy kelikely io olana io ny kfama na ilay ivitoerana manome fiofanana ho an'ny fampiasana fitaovam-pamokarana vaventy sy salatsalany. Miorina aty Vakinankaratra. Navoaka voatsiela ny andiany faraky 20 miisa 7 mirahalahy niofana ho matianina